Araka ny hitantsika eny amin'ny tambazotra serasera eo amin'ny pejin'ny ministère ny fiarovam-pirenena dia misokatra zao ny fandraisana piasa eo anivon'ny tafika nabakabaka zay ho lasa mpanamory fiaramanidina na pilote na mécanicien navigant na basier zay fiara-miasa amin'ny tafika frantsay sy tafika malagasy. Ny sivana dia ho tanterahana manerana ny renivohim-paritany anankidimy manaraka ireto: Antananarivo ny 17 sy 14 ny volana janoary taona 2024, ny faritany Toamasina ny 15 sy 16 ny volana janoary, Fianarantsoa 17 sy 18 ny volana janoary, ny Mahajanga ny 30 sy 13 ny volana janoary, ary Anantsiranana ny 2 ka hatramin'ny 3 febroary taona 20 sy 20. Ny tanjona amin'ny fanaovana an'io sivana io moa dia mba hananana vivier na base de données zany andreo ankizy afaka manatanteraka zany andreo asa voalaza tetsy ambony, zany hoe pilote na mécanicien na officier basier. Ny fepetra takina amin'ny fandraisana anjara amin'izany sivana zany voalohany dia latsaky ny 20 taona ary manana baccalauréat. Eto dia tsy voafetra ny karazana bacca zay ananan'ny mpiadina fa kosa izay manana bacca scientifique dia manana tombony kokoa raha mita amin'ny izay tsy scientifique zany. Ny fepetra faharoa ihany koa raha ohatra ka manana bac +2 na navita taona faharoa zany izy teny amin'ny fianarana ambony dia latsaky ny 20 taona. Tsara manamarika fa araka ny voalaza tetsy ambony dia fiara-miasa amin'ny tafika frantsay sy malagasy ny fanatanterahana ny sivana ity, ary misy ireo manampahaizana manokana na expert moa zany avy any Frantsa ho tonga eto Madagasikara hanatanteraka an'izay sivana izay. Ny anjara ndraikitry ny malagasy ao anatin'izany dia manamora ny fanatanterahana ny sivana, ary tsara ihany koa ny manamarika fa voafetra ny fotoana zay hijanonan'ireo manampahaizana manokana ireo eto Madagasikara. Izany indrindra no mahatonga ny faritany rehetra tsy voarakotra amin'ny fanaovana ny sivana, satria araka izay voalaza teo hoe voafetra ny fotoana izay hijanonany ireo manampahaizana manokana eto amintsika. Tsara ihany koa ny manamarika fa ny mpiadina izay nieritreritra hiditra amin'ny cours spécial de l'école de l'air izay efa nanaovanay fampilazana tamin'ny 27 ny volana desambra taona 2024 dia tsy maintsy manao ny sivana zay ho tanterahana ity zay vo afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana zay ho tanterahana hidirana amin'io cours spécial de l'école de l'air io. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fanatanterahana fandraisana anjara amin'izany sivana izany dia ny voalohany ny fanaterana ny relevé de notes ny baccalauréat, ny fanaterana ihany koa ny curriculum vitae na ny CV aty amin'ny ministère ny fiarovam-pirenena na alefa amin'ny mailaka drhsfs@gmail.com. Daty farany fanaterana ny antota taratasy dia ny 27 ny volana janoary taona 2024 sy 20. Dia manentana antsika rehetrarehetra andray anjara amin'izany sivana ho tanterahana amin'ny volana janoary sy febroary izany.